Mbola ampitomboana ao aminareo mandrakarivany riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika ary dia miara-batsika tafiditra amin'izao andro fahadimy amin'ny herinandro masina izao ahatsiarovantsika ny atao hoe alakamisy masina. Alakamisy masina raha tsy hivina dia nitrangan'ny zavatra efatra lehibe. Voalohany ny niarahan'i Jesosy nihinana ny Paska tamin'ny mpianatra sady nanorenany ny fanasan'ny Tompo. Ny faharoa dia ny fampianaran'i Jesosy ny amin'ny fanetretena. Ny fahatelo dia ilay vavaka hitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra tao Getsemane ary ny fahaefatra ny fotoana ny samborana an'i Jesosy entina ho tsaraina. Anankiray amin'izay trangan-javatra alakamisy masina ny manoloana antsika ao amin'ny Jaona 2:12 voalahatra ho vakiana sady efa voavaky tamintsika rahateo ny 9:20 hatramin'ny 10:30. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo rehefa avy nampianatra ny fanetretena i Jesosy dia nitarika ny sain'ireo mpianany ny amin'ny ilay atao hoe mpamadika dia Jodasy. Ny namadian'i Jodasy an'i Jesosy. Izany no hitantsika eto amin'ity filazantsara voalahatra ho vakiana amin'ny fiangonana alakamisy masina ity. Tsy mitantara mivantana ny nanorenana ny fanasan'ny Tompo ny filazantsara araka ny Jaona fa milaza kosa ny amin'ny tantara any Jodasy tao anatin'ilay sakafo Paska. Jesosy nandresy ny fahafatesana. Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ao anatin'izao soratra masina izao no ahitantsika hevitra anankitelo azo ifampizarana. Ny voalohany, Jesosy Kristy mandresy ny fahafatesana dia manao fitondrana mitovy ny mpianatra ary tsy manavaka. Jesosy mandresy ny fahafatesana manao fitondrana mitovy tsy manavaka. Ny faharoa, Jesosy mandresy ny fahafatesana mahalala ny zavatra rehetra tsy hanafenana. Ary ny fahatelo, Jesosy mandresy ny fahafatesana dia mitady fihavanana tsy manameloka. Mandresy ny fahafatesana ny Tompo tsy manavaka, mandresy ny fahafatesana ny Tompo tsy hanafenana ary mandresy ny fahafatesana ny Tompo tsy manameloka. Tsy manavaka ny Tompo. Ny 9:20 sy ny 12:20 dia misy filazana manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nilazany Jesosy dia nangororo ny fanainy ka nanambara hoe izy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika. Dia nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray no lazainy. Tao anatin'ny mpianatra rehetra tsy ankanavaka no ilazan'i Jesosy hoe ny anankiray aminareo no hamadika. Ny mpianatra rehetra tsy nisy nanavahany ny anankiray aminareo no hamadika. Miteny amin'ny fahatsoram-po i Jesosy, miteny amin'ny fahitsiny i Jesosy ary ao anatin'ny fangororona fikorontanan-tsaina no ilazana azy koa amin'ny dika teny hafa. Tsy manavaka na iza na iza fa mampahafantatra ny rehetra fa ny anankiray aminareo no hamadika. Azo antoka ny fanambarana lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy misy isalasalana, tsy ono fa mari-potitra. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo,
miara-minana amin'ny Jesosy ny mpianatra, ary tsy misy anavahany Jesosy na iza ambarana pahabe maso amin'ny fahitsiana, amin'ny fahatsoram-po ao anatin'ny fangororona fa isy anankiray amadika. Iatrika ny latabatra masina sika ry havana, mahatsiaro indrindra nanoromana ny fanasan'ny tompo. Misy tena mihinana sy misotro ampirahalaina tokoa ao anatin'ny fiombonana, tsy misy raorao, tsy misy tetika ambadika. Miara-minana sy misotro manoloana ny latabatry ny tompo isika, fa indraindray koa dia ampiahiahina. Iza ny eo akaikiko? Iza ny nanomana ny latabatra masina? Indray moa dia tsy fantatra akory izy io olo akaikinao io, efa mba samy miara-hinana. Mety tsy narabainao akory azy izy. Misy miara-minana ampirahalaina ao anatin'ny fotsotra, fahitsiana tahak'izay ataon'i Jesosy eto, tsy akanavaka. Misy kosa hiatrika latabatra masina ao anatin'ny fiahiahina, filongolongona, fampitazatazanana. Aka misy masina ko mba tonga indray io. Ho an'ny tompo, miomana latabatra masina amin'ny tompo isika, dia manasantsika hiatrika izany amin'ny fahatsoram-po tahak'izay nataony izy, hiatrika izany amin'ny fahitsiana tahak'izay nataony Jesosy isika. Miantso antsika i Jesosy hatreo amin'ny fahatsoram-po, hatreo amin'ny fahitsiana, na dia mety ao anatin'ny fangororona sy fikorontanan-tsaina azy ianao, hatreo amin'ny fahatsoram-po sy ny fahitsiana ny latabatra masina. Tsy anavahan'Andriamanitra na iza ao amin'i Jesosy Kristy ny fanasana. Tandremo anefa, sao miantefa amintsika koa ny teny, ny anankiray aminareo no amadika. Reseo ny fanavakavahana, fifanandresan'ny fahafatesana ny tompo, tsy misy avakavaka ao aminy. Reseo ny fifampiafahafana, mandihana amin'ny fahatsoram-po. Izany ry havana no anasanantsika amin'izao alakamisy masina izao. Jesosy ilay nandresa ny fahafatesana dia tsy manao fitondra-mitanila na kely tsy mba mamindro, tsy manavaka i Jesosy. Fa ny faharoa dia izao, nandresy ny fahafatesana ny tompo Jesosy, mahalala ny zavatra rehetra izy ka tsy anafenana. Mahalala ny zavatra rehetra ilay nandresy ny fahafatesana ka tsy azonao anafenana na inona. Tamin'ny fahamalinana fatratra raha ny zava-mitranga eto amin'ity tantara ity, no nanafenany Jodasy ny paikadiny hanolotra any Jesosy na hamadika any Jesosy. Fampijerijery ny mpianatra ny eritreritra izay iray no lazainy. Tena tsy nampoziny mpianatra mihitsy hoe isy anankiray hamadika. Fampijerijery, ianona ve sa ianona sa ianona le amady, tena tsisy nahafantarana mihitsy. Ny amin'izany paikadiny Jodasy hamadika na hanolotra ny Jesosy izany. Efa fantatry Jesosy zany ry havana, ary io dia iraisan'ny mpanoratra ny filazantsara rehetra. Ao amin'ny filazantsara ka ny Lioka 2:20 dia voasoratra ny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: fa indro ny tanan'izay amadika dia eto amiko, eto ambony ny latabatra. Ny filazantsara ka ny Matio 2:20 dia ho koa ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha mbola ninana izy dia hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo no amadika. Ary ny Marka 2:19
4:7 dia hoy indray Jesosy amin'ny anaran'ny Tompo, raha nipetraka ninana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay iray miara-mihinana amiko no hamadika. Efa fantatry Jesosy ilay nandresy ny fahafatesana ny fisiny ilay anankiray hamadika. Tsy azo anafenana na inona izy na dia miafina sy tsy fantatry ireo mpianatry ny Tompo azy ny fisiny izay tetika Jodasy hamadika ny Jesosy dia efa fantatry Jesosy izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, indraindray eo amin'ny fanasan'ny Tompo dia misy izay mihinana sy misotro ampiantsaram-belatsihy. Miseho naman'i Jesosy kanjo fahavalo, misy miombona tabatra amin'i Jesosy saingy tsy tena sakaiza fa sakaiza manody mpandefina ivo mody adala. Raha nisy zany tamin'ny andron'i Jesosy, feankehitriny amin'ny andron'ny fiangonana anasan'i Jesosy ny mpandray fanasan'ny Tompo rehetra, efa foana ve? Efa foana ve ny Jodasy etỳ amin'ny fiangonana? Asa tsisy miteny ny ray fiangonana. Za ve zany? Iza mitsika rehetra zany? Ny anankiray aminareo no hamadika. Mandray ny fanasan'ny Tompo ianao, tena sakaizan'i Jesosy ve? Fantatry Jesosy izay heverina ho atao aorian'izao. Ie, andeha hiasa na aorian'izao ndeha hisakafo aho, fa aorian'izao koa mety anao ny fanaoko ihany aho. Efa manana tetika anomboana an' Jesosy indray eo amin'ny hazo fijaliana amin'ny fahotana mbola mahazatra amin'izay asa tsy mahavokatsoa mbola mamatotra, mbola ananako drafitra izany, mbola mandahatra ny fiainako amin'izany raha veto amin'ity fanasana masina alakamisy ahatsiarovana nanorenana ny fanasan'ny Tompo ity. Efa fantatry Jesosy izay heverina ho atao raha mialetro ianao dia ho aiza ka ninona ilay nandresy ny fahafatesana ry havana dia tsy azonao anafinafenana izay mety endrika famadiana ataonao ho an'i Jesosy. Mila mitandrina isika, efa fantan'ilay hamadika azy, mba tsy ho ianao zany, mba tsy ho za zany, mba tsy ho sika anoloana ny latabatra masina zany. Ny fahatelo, Jesosy Kristy mandresy ny fahafatesana dia mitady fihavanana, tsy mba manameloko izy. Famantarana manetriketrika no tondron'i Jesosy azahoana mahalala ny hoe iza ary ilay anankiray. Tamin'ny fomba ny fiarahamonina jiosy ry havana, rehefa raisin'ny Tompo ny fanasana hiarana tsoboka ny mofo ao amin'ny kapoaka, ny olona asaina, izay olona izay dia ajaina sy omemboninahitra. Rehefa ianao teo amin'ny fiarahamonina jiosy no asain'ny tompontrano na ny tompon'ny fanasana anatsoboka ny anjara mofonao ao amin'ny kapoakany, dia ajaina sy omemboninahitra ianao, omben-danja mihoatra noho ny rehetra ianao. Izany no nataon'i Jesosy famantarana an'ilay hamadika azy. Tsy famantarana ihany anefa, fa filana fihavanana. Jodasy hamadika ianao, saingy izao asehoko aminao fa tsy mamingavingy anao na manilikiliky anao, amela ny heloka ao aho. Saingy izao tsy naharotitra ny Jodasy
nitolotra famelan-keloka lehibe izay efa nataony Jesosy taminy. Tsy nahasaka anazy, tsy hanao ny teti-dratsiny ny famindram-pony Jesosy. Ry havana, amin'ny fanasan'ny tompo dia tsarovy fa manambara ny famelany ny elokao i Jesosy Kristy nandresiny fahafatesana. Saintsaino mandrakarivo zany. Aza maty eritreritra manoloana ny fanasan'ny tompo, fa mandy ny tena lalina. Mendrika anao ve ny famelan-keloka? Mendrika ny fitiavan'Andriamanitra ve ianao? Ny antsonantsika dia ny hoe raiso ny famelan-keloka, mitananao hiala amin'ny fanaovana tsinotsinona ny fitiavan'Andriamanitra zany. Raiso ny famelan-keloka, fa mitananao handiny tena sy hibebaka mariny zany, ka hiala amin'izay mety drafim-piainanao tsy mahomby tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Isaky ny manoloana ny fanasana masina isika, tsy amin'ny fotoana atsiarovana ny nanorenana ny fanasan'ny tompo alakamisy masina toy izao ihany, fa isaky ny mandray fanasan'ny tompo ianao dia tsarovy fa Jesosy Kristy te hanolotra fiainana vaovao, fomba fiainana vaovao, ary hanolotra famelan-keloka ao anao no manoloana anao. Antsony sika ry havana, no ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana mba hatoky ny fitiavany tsy manavaka. Isika rehetr'ireo no hitenenany, ny tsy ambaratelony, ny anankiray aminareo no hamadika. Tsy azo hanafenana na inona ny Jesosy raha ntsano manomboka an'io ny teti-dratsinao mbola te hanombo an'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana ka hamadika azy tahaka ny Jodasy eo amin'ny fiainanao. Ary Jesosy ilay nandresy ny fahafatesana dia manome tolotra famelan-keloka ho an'izay rehetra mibebaka tokoa tia hanavao ny fiainantsika i Jesosy. Engany hialantsika ny laharan'i Jodasy ary hiditra amin'ny laharan'ny olom-bovonjy tarihan'i Kristy rehefa nandresy ny fahafatesana isika. Kristy tsy manavaka, Kristy tsy hanafenana, Kristy tsy manameloka. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.